amin'ny fifanina lehibe indray no ansoina tokatantsika eny amin'ny jenetia tonga amin'ny fotoanany fampianarana indray tsika narana fafelo moa zany to fa mifampianarantsika eny avao firy 16 numéro 16 na ny larana fa 19 ho antsika rehetra ato tokatrano izay manaraka an'izany fampianarana izany manerana azo toroizao no mandeha ny fampianarana ary andohatentsika dia hoe ny mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo ka miomany ianao zany dikan'izay zay moa zany no fampianarana eto indray dia amin'ny fifahina lehibe sy amin'ny firavoravona feno no iarahantsika indray ny amin'ny tianiotia larana fahenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny zao anio zao ary dia tretra moa dia faly be mandoso tokatrano ny tena koa masatiavany soa ziadiaha elia tenin'andriamanitra avy hatrany no jerefantsika hoe io andriamanitra io aloha dia tena milaza fa tsy mihaino mpanota zany izy zany eny ka tsisy tena tsisy mihitsy nyzay sary zay vakitsika aloha nisy atoko fa 7:50 nisy atoko fa 7:50 no jerefantsika dia manaraka ianao zany a ny am'reto teny reo dia dinio ny tenanao nisy 7:50 toko fa 7:50 andiny voalohany sy ny faharoa indro ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny a tsy laha nydalovana fa mahare fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany anareo ka dia tsy mihaino izy io andriamanitra io zany dia mahazava be mihitsy ilay andriamanitra abrahama tsy ndriko tsara hoe ilay andriamanitra abrahama ilay andriamanitra marina dia milaza mahitsy be mihitsy ny hoe tsy mihaino ny mpanota fady anazy mihaino ny mpanota zany tsy mety aminy zany zany ianao zay mpanota io zany le milaza fa tsy mety mpanota dia efa ilay andriamanitra abrahama tsy nihainonao reraka fotsiny makany am-piangona ary ny afaranao tsy makany amin'ny elo ray zay nao afisana zay teny zay rehetra mibokony jaona toko fa 7 jaona 9:31 nokavatsika le jaona toko fa 7 andininy fa raika amin'ny telopolo jaona 9:31 efa tsika ampiteny avesana ry amin'ny écran io zany fantatsika fa andriamanitra tsy mihaino mpanota zay zany hoe andriamanitra io zany dia tsy mihaino mpanota novinoviny reraka zany ianao hiainan'io ivavaka eo fa efa laza izy fa izy dia tena tsy mihaino anao ary tsy mety mihaino anao ary tsy hainanao mihitsy ny novinovina satria efa nilaza izy hoe zany ty tsy mihaino mpanota zany ka dia reraka fotsy anao zany ivavaka eo fa efa nytena izy fa izy dia tena tsy haino anao raha misy zany zay mihaino anao dia efa nytevolo mihaino anao roa zany zay marintsika tsara zany zay tenina koroa zay hoe tsy mihaino anao mpanota tsy hainon'andriamanitra ny mpanota andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy mihaino anao zany andriamanitra zay nodikan'izay hitondrayntsika miteny manaraka fa ny mpanota dia tena tsy manana fahefana ho any amin'ny lanitylanta zany dia ireo mpanao ratsy zany Koritianina voalohany toko fa 9 nona metsika daholo ny teny Koritianina voalohany toko fa 9 ny andinin'ny fa 7 raketsika zao teny zao ny olona tsy marina mokona to hoe mpanota zany Koritianina voalohany toko fa 9 andinin'ny fa 7 ary hitatsika hoe teny fa 10 zany moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'andriamanitra zany hoe ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo mandova lanitrylanitra zay na to hoe fanjakan'andriamanitra mantsy tsy ho any an-danitra zany ianao lanitrylanitra moa tena fiantso anazy ary aza mety ho fitana ianareo mahitsy be mihitsy io teny hoe aza mety ho fitana ianareo any aza mety voafitaka ianao zany hoe ny mpanota afaka makany any rehefa mibebaka atsika dia mihaino olona mibebaka io andriamanitra io aleo tsy indrika fa tsy misy azany andriamanitra mihaino olona mifona zany hoe androany ianao mibebaka dia raha pitso anao manota dia aorina indrendry anao manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy mihaino anao zany andriamanitra Hébreu 10:26 aloha vetsika kely makatelo tsika aloha zay vao miverina indray Hébreu 10 feo misy teo
Hébreu 10, 26. Hébreu 10, 26 dia ny 27. Hébreu 10, 26, 27. Fa raha miny manota isika, io zany le olona manota foana dia mibebaka le ohatra ataonareo am-piangonana mikofesy mifony miorakorako am-piangona mifony manao indray rehefa aveo dia afaka indray ny herinandro dia mifona indray dia ity le teny miandry anareo ity. Fa raha miny manota, matoa mantsy anao mifona zany miny manota indray ianao dikan'izay nanao ny tsy mety indray ianao. Rehefa nazo ny fahalana tsara ny marina, matoa zay ianao miny manota dia fantatreo fa tsy mety io, fa ataonao dia aveo anao mifona indray anao rehefa aveo dia ataonao dia mimody mamela elo ka mpitondra fivavahana. Tsisy Andriamanitra naninona io mpitondra fivavahana io ka raha mpanota, satria mampandika lalànanao koa ary izy, mankasitraka an'izany adalàna zany izy dia tsy ny manao ihany fa nankasitraka ny manao koa miara-vo daholo. Zay ny lalàna zay. Ka eto zany tsika dia mahita marina mazava mihitsy hoe fa raha miny manota ianao le mila mibebaka foana io zany isaka ny tonga andro ivavahana dia lasa indray aloha mibebaka. Dia zao nefa nareo tsy mibebaka mihitsy ka efa hoe olo marina mpibebaka amin'inona? Olona tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny ahosoa zany no ararana amin'izany dia hibebaka amin'inona ary moa? Afa-tsy ny olo efa mpanao ratsy ihany dia izay indray anazy moa zany. Izay tsy miresaka amin'ny mpanao ratsy fa izay ato amin'ny ahosoa dia tsy manao ratsy zany. Rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tanao, tsy misy fanafana ny fahotana intsony ho an'ny olona izay efa nandray ny ahosoa. Zay ny Andriamanitra tena marina zay. Matoa zany ireo mbola manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka, tsy le marina io miaraka aminareo fa devoly io miaraka aminao io. Matoa anao mbola manota foana, fa raha le tena marina izy tena Andriamanitra dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony ny olona izay efa marina miaraka aminy. Zay le midika hoe tsy mahay manota intsony ary tsy navela nota intsony, fa matoa izy manota tsy miaraka amin'ny ahosoa ny olona zany. Zay ny teny marina mahitsy be mihitsy izy io. 7:20. Fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Zay. Olona hiarina ny fiandrasana mahatahotra sy fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra ianao handany anao satria fahavalon'Andriamanitra ianao. Zay ny voalazan'ny soratra masina. Ka miteny amintsika etetra hoe tsy misy an'izany hoe manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka, mipetraka ao anatin'ny plasiny miny manota sady ianao. Fa raha vao nahafany indray mandeha ianao dia tsy misy fanafana ho an'ny ota intsony. Madio anao dia tazoma mandrakizay. Izay ny antony nanomezana le fanahy masina ahatonga anao tena ho lasa parfait, any tena tsisy tsiny, tsisy kilema, tanteraka, tsy mahay manao ratsy ny dikan'izay. Zay zany no teny omena antsika voalohany mikasika any amin'izay hoe tena tsy mahay manao ratsy any ato amin'ny ahosoa. Tena tsy mahay zany izy. Fa ianao mbola manota io zany tsy izy ianao. Verentsika amin'izay izy le Korintianina voalohany satria mazava zay ny teny Korintianina voalohany toko 9 dia ny 7 teo zany. Zay. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Tandremo anao voafetaka zany. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sambo sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita 9:10 sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankelina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay. Zany hoe ny olona mpanao ratsy mihitsy zany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo le tsy mahazo miditra any reo le mpanota reo. Dia verifio zany ny plasinao aiza ho amin'io ianao. Verifio tsara ny plasinao aiza ho aiza eo ianao zany. Fa tsy mahazo miditra lanty ianao izay miteny dada Iavana. Na mpitondrena ahosoa, na mpitainy apôstôly. Zay zany ny zavatra misy zay. Faharoa, tseko 1, 2, tseko tsona fahafiry zao na fahafiry, fahadimy, fahaenina angamba dia tseko tsona teny omena antsika indray Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20, 7:20. Apokalipsy 21:27. Apokalipsy 21:27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vedaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Tsy mahazo miditra ao anatin'izany lanitra zany mihitsy ny olona mpanao vedaveta, ny olona tsy masina,
Ka ny olona tsy matsin'izany dia ny olona mpanota ilay mpanao ratsy tahaka anareo, tahaka anao, lay tsy mety miala fahotana, lay manaratsy an'izao fanjakana masina izao, zay mpandainga, efa impirina andainga ianao zay, ary ny androm-piainao dia lainga sy fitaka fotsiny mandraka andro any. Ary anao tsy ho afaka ho zany raha tsy manatona ny Ahosoa ianao e. Fa zay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany no lasa miditra any, satria reo ilay tsy mahay manota, satria efa tafaraka amin'ilay zanak'ondry, ka ny anaran'ilay zanak'ondry dia tsy iza fa Ahosoa, ilay manala ny fahotana, lasa tsy manota intsony izay miaraka aminy, lasa olo marina izy. Apokalipsy 21-27, fanaporofonanao fa tsy ho tafiditra any amin'ny lantilanitra zany mihitsy ny mpanota, aza lany andro eo anao fa tena zany hoe diso adresy mihitsy ianao. Apokalipsy 21:8. Apokalipsy 21:8. Fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy, ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny fary rehetra avy sy ny solofary. Fa izany no fahafatesana faharoa. Izany teny izany zany dia tena mametaka amintsika rehetra mihitsy hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny lantilanitra mihitsy ny olona tsy mino. Tsy mino ny Ahosoa dia ka zany. Dia Ahosoa ilay manala tamin'ny fahotana. Hiditra amin'izay tsika hoe izaka eny toe-panota ary aloha. Rehefa henonao zany rehetra zany. Ny mpanota dia ny olona tsy mino an'izao toe Andriamanitra Abrahama zao. Zay aloha ary narin'ny Andriamanitra Abrahama dia Iayavah. Ary izay miaraka aminy dia afaka amin'ny fahotana. Nosoloanareo Andriamanitra hafa io Iayavah io. Tsy hoe mandinika izay nanovainareo anazy ihany fa be dia be nanaovanareo anazy ihany. Ary izay netra tsy niaraka tamin'io Andriamanitra Iayavah io dia lasa mpanota daholo manerana an'izao tontolo izao. Borofon'izay ianao e, aza mandainga ianao. Iainanao zany hoe tsy maintsy manao ratsy izany ianao. Mandainga, mangalatra, misoloky. Tsisy mandeha marina mihitsy satria mandrefy ny tenany a. Ny sasako manambady 4, nefa no milaza fa miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama, manambady 10. Dia misy manao fampianarana hoe ka be loatra ny vehivavy ka tsisy mpamelona izy fa aleo izy atao lehilahy ray atao manambady be dia be. Misy mamorona fampianarana ohatran'izany ilay olombelona. Ianao ny te hijangajanga ny tena marina ka ataonao zany izy. Zany sary misy daholo zany. Ao ny sasany dia tena hovaina fotsiny ilay anarana. Sasany laza fa mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama nefa ny manompo sampy, manao sikidy, mifamosavy. Zava-dosany zany. Ny fijangajangana moa dia efa tsy resahana intsony. Tsy misy Andriamanitra Abrahama zany namelan'io hoe lehilahy ray manambady be dia be io. Fa efa namoaka lalàna io Andriamanitra Abrahama io tamin'ilay Ahosoa ilay zanany mahalala an'izay ny rahany. Efa fanaporofona hoe tena niteraka io Andriamanitra io ka tsy resahako intsony. Io Ahosoa zanany mahalala io mihitsy namoaka didy sy lalàna satria mpaminany io ary ny mpaminany Israeliany efa nampianariko antsika fa tsy maintsy henona ny mpaminany Israelianina. Dia ny mpaminany Israelianina farany nefa ny Ahosoa namoaka lalàna hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Zany nge tsika hijery an'izay teny izay any bokin'ny Filipianina any angamba izay. Hoe karoa kely Korintianina lisika. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Andininy faharoa. Anefa noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zay samy manana ny vadiny zany. Dia vakitsika io amin'ny teny frantsay dia fantatsika fa tsy hoe ny manambady lehilahy be dia be ny vehivavy na manambady vehivavy be dia be ny lehilahy. Fa zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tsy misy hoe que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Ozy ny teny ingilisy hoe no, no, no. One man for one wife. Zay ny dikan'izay amin'ny teny ingilisy.
hoe un homme pour une femme mantsy Abraham io tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany mantsy Abraham io tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany Yahosoa nampidonena ny mpianatra araka ny voalaza soatra masina et que chaque femme est son mari, donc un seul mari pour une seule femme et une seule femme pour un seul mari. Any vehivavy ray ho any lehilahy ray ho any vehivavy ray samy mandrefany anazy daholo nareo fa teny mpamina any Israely any ary tsy azo lavina mihitsy samy mandihy tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminao rehefa nandika an'izany ianao fa zavatra hafa io arahanao io tena raha ny Andriamanitra Abrahama fa mazava be iayava ianao zany mandiza dia samy mandinika dia jereo ny fihetsika anao taorianan'izay fa ianao mahita mihitsy ny fampanoty ianao ary efa mpanoty anao tsy izy fa ianao mahita mihitsy ny fampanoty ianao ary efa mpanoty anao tsy izy le miaraka aminao io tsy izy ny le miaraka aminao io tsy izy ny tompoinao mahatonga sainy zay atsika ry jeranao le anarana marino Yahosoa rehefa tsy mino ny Yahosoa zay nanara olona fahotana ary natonga olona tsy manota intsony preuve tangible ozy ny teny frantsay zany hoe tsy azonao ialana mihitsy izy petraka tsara mihitsy le preuve ka raha ohatra ianao zany hainao zany fanapofona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny olona rehefa tafaraka amin'ny Yahosoa rehefa henonao zany fampianarana zany hoe lasa tsy manota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny Yahosoa ka tsy mety nanatona ny Yahosoa ianao efa mpanoty ianao zay le hoe tsy mino le anao mampanota anao ary tsy nafaka anao ny fahotana mandrak'andro any inona ny atony tsy ninonao ny fahamarinana ny menanao rehefa tsy nino an'izany dia ho any amin'ny ilonao dikan'izay zay le hoe ny osa sy ny tsy mino ianao zany teneny zany satria le ny tompoinao tsy nafaka anao tamin'ny fahotana mampanota anao mandrak'andro any tsy izy ho ay iny ianao le ara-ny fitsarana hoe tsy mahazo makany amin'ny lantylanty ianao la ny andro mivavaka any ianao teny izy zay tsy mino anao efa nytenenao fa tsy izy ny krismasy namoaka lalàna teto mihitsy ny ambasadeur-ny Yahosoa Eliasy ny tenako hoe tia lalàna miramo milaza fa tsy azo atao mitandrina an'io krismasy io na mankalaza an'io mamaly fotsinareo avy any hoe zay tsy maintsy mitandrina krismasy satria maneran-tany ny anaovana an'io fiza milaza fa rehefa maneran-tany dia tsy maintsy ataonao fiza moa milaza aminao fa rehefa atao maneran-tany dia mety ny dikan'izay lalàna vezana no miteny an'izany fampianarana avy any amizany namoaka an'izany zareo amin'izany zany zao dia fandikan-dalana ataonareo olombelona daholo zany hoe tsy tea lala nareo ka rehefa tsy tea lala dia aleo zay tsy tea lala mandeha makany amin'ny lalana tsy tea lalana azy zany fa ianao zay maheno kosany a miverena ty amin'ny fahamarinana verena ty amin'ny fahamarinana manatona ny Yahosoa manaraha ny Elia amin'izay ianao re zao mariky ny tsy finoana daholo reny hoe le ny tompolo ohatra amin'izay nampanotanao ary iny fa mbola asa nandeha nanotandray anao satria efa nyporofona taminao fa tsy azo atao mahamantatra an'io zanak'Andriamanitra io a tao amin'izy nofo tsy azo atao ntsony zany na dia fantatsika aro izy zany tsy azotsika atao ntsony zany lalàna anapetraka mihitsy anie zany nefa ianao dia mitondra an'iny baibolinao iny nefa ianao dia mbola nanao ihany ianao ka tsy efa minimanota avy ianao dikan'izay raha minimanota antsika efa nanao daholo nareo zao tamin'ny 25 décembre iny niara nanota daholo nareo rehetrarehetra zay ohatrany hoe niara-nyrona niara-nyrona amin'le any amin'ny tsisy tsony e samy mieritreritra samy mieritreritra zay andao vao aventsika hoe tsy ekeny dada iava mihitsy a ny anyvanan'io anarana io zao fakitsika zay teny zay arikatra amin'ny bokyny Isaiah 40 firme zay 48:11 Isaiah 48:11 dia mandray antsoratra daholo zany nareo Isaiah 48:11 no ny tenako eny noho ny amin'ny tenako ihany nanaovako an'izany indrisy lotoina ny anarako fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa zay indrisy izy lotoina ny anarako fa tsy omeko ny hafa io voninahitro io zany no pirofo fa tsy ekeny dada iavah mihitsy ny anovana ny anarany raha iayavano mena voninahitra dia tsy azo novana teo hoe Jehova na Jesosy na i Jesoa na i Jésus na Jesasy na Alà na Abrahama na Visnu na Siva na Boda na tsy haiko tsony zay mety antsoinao any e non tsy azo atao Andriamanitra tokony ny Andriamanitra tompony zao tontolo zao sy nahary anazy dia nyrehetrarehetra hita maso iny tsy hita maso abe dia be ny tsy hainareo tsy fantatrinareo ny nahary an'izany dia le mitondra anarana hoe iayavà
dada malalako, dada ny Eliaza, dada ny Ahosoaza. Tsy omeko ny hafa ny voninahitra, nefa nefa nomenao hafa izy. Ny voninahitra tokony mena ny dada Iavana lefa nao tary amin'ny Andriamanitra tsisy tary. Efa nanoto ianao ary miomana ny atezerany dada Iavana. Zay le hoe tsy maintsy makany amin'ny elo hoe miomana ianao. Niaza mba maty moa ianao io. Miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao. Niaza mba maty moa ianao io. Miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo. Ny fanovana ho an'io anarana io. Ya Iavana no vainao zavatra hafa, ya Ahosoany no vainao zavatra hafa. Miomana ianao. Zay le toe tsy mino. Ianao tsy mino mihitsy fa ny inonao dia Andriamanitra mametraka anao ao mpanota, zany ny inonao. Andriamanitra mandefanao makany amin'ny elo, zany ny inonao. Tena mampalahelo. Mino tsara le tena ianao dia refesy ahoana ny alazanao fa ho avy ho tonga any amin'ny lantilanitra zany. Tsy makany ianao. Ameko anao valy tsy makany. Ary io tsy azonao forsena amin'ny teny fotsiny azy tsy maintsy makany. Nga io azo tao azy zany. Tsy makany fotsiny zao koa ianao. Zay koa tsy azonao lavina, tsy mahazo makany ianao. Aiza any amin'ny lantilanitra. Tsy mahazo makany ny mpanota, mpandika lalàna. Ahoana ny anaran'io Andriamanitra io no voavainao. Ary voaporofo satria tsy afaka tamin'ny fahotana ianao. Mpanota ianao mandrak'androany. Zay. Efa voaporofo mihitsy hoe ianao ngefa mpanota foana e. Ka rehefa mpanota dia tsisy Andriamanitra marina miaraka aminao zany. Satria lalàna dia hoe fa izay rehetra nanota dia sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy. Mazava be nge izany lalàna zany. Noho efa antsika ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy manisy ota mihitsy ao aminy ao. Fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Koa izay rehetra manota dia tsy nahita anazy ny sady tsy mahalala anazy. Nareo tsy nahita anazy ony le mpanota tsy mahalala anazy. Iza zany no hitanareo mpanota io satria ny soatra masina dia milaza fa tsy nahita anazy nareo tsy mahalala anazy. Ianareo mpanota nge miantso Jesosy Jesoa. Eto nefa ny teny hoe tsy nahita anazy nareo ary tsy mahalala anazy. Tsy izy ange zany Jesosy Jesoa. Tsy izy Jesosy, tsy izy Jesoa, tsy izy Jésus, tsy izy Jesus, tsy izy Daholo rehetra rehetra any. Rehefa Andriamanitra nahampanota anao dia tsy izy. Aza mamiteny Andriamanitra Abrahama zany fa tsy izy io. Nampanota anao. Lasa mbola manao idolatria anao. Lasa mbola manao ny fanompotsapy maro samihafa ataonao. Lasa mbola manao famisaviny ianao. Zava-doza amin'ny nataona. Samia mieritreritra. Ny fijangajangana, ny adultère ataonao foana. Andriamanitra izy miaraka aminao. Tsy le Andriamanitra marina. Saingy izy moa tsy manampiseho hery sy fahefana taminareo dia zany izy itiavanareo hoe tena mahery ny anareo fa tsy ohatran'izany intsony zao. Tsy ny anareo zany ny mahery fa efa tonga eo aminareo hoe tena mahery. Ary tena ny tompony hery sy ny fahefana mihitsy ny ty tonga ty. Iavana anarany. Arany zanany dia Ahosoa. Ary ireo anakireo no naniraka ny Elia. Ziady Eliazy hitany masonareo. Tonga izy ty. Rajavy za manam-porofonjao tsy mety ataonareo. Mpanota nareo tsy ho any amin'ny lantilanitra zany mihitsy ny noviana. Fa mpanota. Ka mampanota ny mpanota dia tsy afaka makany amin'ny lantilanitra ny mpanota. Fa ny mpanota dia tsy maintsy tsipy ho any amin'ny elo. Ary tsy maintsy ho any amin'ny elo mandrakariva mihitsy nareo satria maninona. Satria nanao tsy mety. Ary rehefa manao tsy mety dia tsy maintsy ho any amin'ny elo. Ary rehefa mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo. Fa ny mpanota dia tsy maintsy ho any amin'ny elo. Voalaza lalàna zany hoe mazava-dezy. Ka anjarantsika no mandinika sy mieritreritra an'izay manomboka eto hoe aiza ny plasinao. Anisan'ny fahotana daholo zany rehefa manao ny tsy fahamarinana. Ohatra ny tsy fahamarinana rehetra rehetra. Rehefa kitsindray zay. Ty ny klasin'ny mpanota ty. Andao letsika dia anome karazana teny maro samihafa zany. Jaona voalohany toko 7 toko 5 izy fatindriny.
toko fadimy andiny fafito ambin'ny folo anga manisy zay diso misy lovaina ty fa tena blokiko keny kely mandeha trano voalohany toko fadimy andiny fito ambin'ny folo jona voalohany toko fadimy andiny fafito ambin'ny folo ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetrarehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany a de efa otana daholo ny dikazay zay voalaza ny lalàna zany zay zany hoe rehefa hoanao ny zavatra tsy mety eo anateny hoe andriamanitra ianao zavatra makany amin'ny tsy marina de efa fahatana zay aritra de tsy miditsy any amin'ny lanitrylanitra ianao zany mahatonga ny olo atao amin'ny eosoa parfait tena tsisy kianina tsisy tsiny fa ny mpanota koa zany de mitsipy makany amin'ny elo ary ino raha toe mpanota ny olona mandeha amin'ny tsy marina rehetrarehetra mamitaka manainga misy loka zany na toe mpanota zany rehefa tsy fahamarinana de mpanota ary rehefa mpanota de tsy mahazo makany amin'ny lanitrylanitra tadidio strict ny fidirana any andriamanitra masina sy marina ny tompo trano any a de tsy tia zahatra maloto izy kainao tsofotsofoka any amin'ny trano any roany ianao satria maloto tsy mahazo miditra any ny ratsy ozy ny teniny fa ny masina ihany mahazo miditra makany masina sy tsara zay mazava be mihitsy ny teny ohatra rehefa tsy mankataon'io teny io nao de fa mpanota ianao zany se eo tsy elohitra ndray tsy amin'ny teny manaraka mihitsiny hoe ahoa ny andrefesina hoe manota indray ny olona anake fa rehefa tsy famarina io zany de fa ota misy lalàna ny menanao tendray ny andrefesana anazy rehefa nydikainao lalàna ny eosoa de mpanota ianao zay ndray no resantsika tondray hoe lalàna ny eosoa rehefa nydikaina de fa mpanotako ianao aleloha efa mety antsy fa aleo arahantsika izy fa mety daholo jona voalohany hoe toko fahatelo a andiny faefatra jona voalohany toko fahatelo andiny faefatra zay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna zay ndray zany nyteny hitantsika eto amin'ity sary manaraka ty hoe ny ota no toe fandikana ny lalàna ary zay rehetra mandika lalàna no toe manota zany hoe rehefa manota ianao zany a rehefa nanota ianao zany a nandika lalàna ianao nydika zay zany nydika n'zany zay tsy malala mazavabe zany teny zany tena mipetraka tsara mihitsy le fanazavana inona zany le lalàna hoe mampanota anao zany ataontsika aloha iverina rika hatramin'ny didifolo efa namoaka didy dada iava fa ny lalàna mose de tsy azo anapina tsy azo anesoa Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza-pinareo ny teny a izy deo zany le mpandika lalàna zao le tsy mahazo makany amin'ny lanitrylanitra efa fitsarana zany ty meny izy ady elianao ty Deutéronomia toko faefatra ty lalàna mitsaraanareo de samy mandinika ny ataony am'izay a de amboary teny zao ny andamianareo ny fitsarana anareo fa fomeko izy ty ahoana ny amarinareo anazy ketriketreo am'izay a de hitantsika ny mahafaka anareo Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza-pinareo ny teny zay andidiko anareo ary aza nesoa anareo fa tandremo ny didiny avy andriamanitra zay andidiko anareo tsy aza atao zany manampy sy manaisotra ny teny amin'ity didy folo a sy lalàna mose ty zavatra nisy anefany tsy navelany dada iavana atao tsony ny fisoroanana fa ry avo manao fisoroana nareo a de mitovy mamolaka vozona lika sy mitondra rakisoa fa ny tena mpetraka izy aminareo nefany zay mitandrana didy folo no mba hananatanteraka ny fankatoavan'io fisoroanana io satria ny lalàna ny fisoroanana de ao anatin'ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ray manontolo no milazany hoe ity ny lalàna ny fisoroana ataonareo a mba hanafana anareo amin'ny fahotanareo a indre mandeha sataona ary lalàna tsy azo sarana amin'ny bokyny Mose zany loka avaketsika ny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo fa misy lalàna atao fisoroana fanafana ny fahotana zanak'Esely a indre mandeha sataona Levitikos toko fahenina ambin'ny folo a andiny telo amby telopolo a aleo zany de efatra amby telopolo efatra amby telopolo avy hatrany Levitikos 16:34 ary ho lalàna mandrak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona
hahafany amin'ny fahotany rehetrarehetra. Any hoe misy lalàna fanafana fahotany indre mandeha sy ataona zany atao hoanjana kisirely lalàna ny fisorohana. Ka io Levitikos 4:2 manontolo io zay le hoe tsy azo anampiana, tsy azo anesorana. Fa ny tena mipetraka manina nefa nareo tsisy nanao n'io Levitikos 4:2 io. Efa nandika lalàna nareo satria hoe tsy azo anampiana eo, tsy azo anesorana. Ka rehefa mitandrina didy folo nareo dia tsy maintsy manao lalàna ny fisorohana. Ao anefa nareo tsy nanao lalàna ny fisorohana. Mba valikely izy ry mpitandrina didy folo rehetrarehetra dia anareo mpivavaka sabotsy, mpivavaka alahady. Aiza lalàna ny fisorohana tsy nataonareo? Iza moa no miteny tanareo ampidireo zany andriamanitrareo zany Jesosy nataonareo nitsofoka atao anatin'io fitoerana io resaka fisorohana io. Iza nampanao nareo an'izany? Fahotana matsiravina tahaka ny ahoana tena nataonareo ty? Mpanota nareo, tena nanota mihitsy nareo satria nandika lalàna. Meko ny fanazavana teo hoe raha ny didy folo zany dia tsy raha teo afaka amin'ny fahotana ianao dia manao fisorohana anao indray mandeha sataona. Zay vao afaka amin'ny fahotana ho azy mitandrina didy folo. Nanina tsy nataonareo zay? Satria tsy azo esorona ao anatin'ny didy folo lalàna ny fisorohana Levitikos 4:2. Nefa nareo rehetrarehetra tsisy nanao an'io. Dika zany fa efa nandika lalàna matsiravina be nareo eo mason'io dada Iava io. Ary tsy mendrika anareo tsony miditra any amin'ny lanitra satria efa nanota ny didy nareo ary nandika lalàna Mose. Mendrika anareo ny fitsipazana makany amin'ny hely. Miomanareo ny sabatista sy aladista rehetrarehetra dia mivavaka sabotsy sy alahady dika an'izany. Préparez-vous pour être jeté en enfer. Hoy ny teny Anglisy hoe be ready. Mba ataotaoko fahatany izy fa ohatra metimety azy zany teny zany. Be ready zay zany ready satria ready fa tsy riviva be ready zany ohatra an'izay le izy. Dia soyez prêt zany ianao fa tsy hipany amiendra. Hitako ianao zay tena zezizay teo tsy hoany io. Mba valikely zay. Fa tandeha anontania ianao aiza ny Levitikos 4:2 tsy nitanterahanao raha mitandrina didy folo ianao. Toy ianao hoe ka ny tenin'Andriamanitra reka eto amin'ny boky Nisiana ampianarina ambasadorany tsy azo atao tsony io. Zany no pirofo fa tsy azo ataonao tsony mitandrina didy folo ny dikan'izay fa miala ataonao. Raha vao mibloke ny dada Iava io dia midika avy hatrany fa aza mitandrina io tsony. Ary ny pirofo mitoka amin'ny tendanao poteny hatrany amin'ny tempolin'i Jerosalema tsy navelana mpitandremana intsony ny dikan'izay ny didy folo tsy navelana atao tsony fisorohana. Ka iza ny nampanao an'io? Nanina nalainao raha Jesosy dia natsofoka anao tao dia lazanao mitandrina didy folo. Tena fahotana matsiravina mihitsy nataonao. Miomana ry mpitondra fivavahana sy ry mpivavaka zay niaraka taminy. Miomana ianareo. Nao ika avaka itsika. Tena dada Iava mihitsy na nafoana ny didy folo voalohany ao nefa anao mbola mitandrina. Efa fihetsika mandrava didy folo iny nataony amin'ireny hoe nitoteny ny tempoly. Ary anao filazana izy hoe zay mbola manao fanahy nareo mitovy mitondra ranalika. Ahoana moa mbola hidiranao amin'izany? Ny fanaovanao zany ange dia midika fa hiatsy ady amin'io dada Iava io ianao. Zany no pirofo fa tena nandika lalàna matsiravina mihitsy ianao. Efa niteneny fa tsy mety tsony mitandrina io satria izy mihitsy ny bloke an'ilay fanaovana fisorohana zay fanafananao fahotana. Matoa anao niditsy atao anatin'io didy folo io dia efa nisoratana ohatran'ny voatango ianao hoe ianao dia efa lasa mpanota ary ianao ihany no confirmentery anao fa mpanota. Dika zany fa tsy ho any amin'ny lanitra ianao. Ianao mihitsy nanao sonia fa dia mpanota ianao. Satria efa tsy misy famafana fahotana ntsony amin'io rafitra io. Satria efa mipoteny dada Iava aminy le Isaia 66:3 no ika avaka isika. Isaia 66:3 hoe zay mitandrina zay mbola manao ny fitandremana didy folo dia efa mipotena le fisorohana tsy azo atao tsony. Ka raha mipotena ny fisorohana tsy azo atao tsony zay miditra ao zany dia efa mpanota automatika. Tsisy tsony famafana fahotanako. Zay ny lozika ny zavatra ary marina be zay. Fa jereva nge nataon'ilay olona indray fantany fanoravana tokoa ilay fisorohana fa nalainy Jesosy Jesoa Jesus Jesus dia natsofony teo amin'ny plasin'ilay fanaovana fanesorana fahotana. Tena ohatrany hoe manompavararaka ny dada Iava mihitsy ny tena marina ny Andriamanitra Abrahama opavararaka tena makany amin'ny dada Iava mihitsy hoe ianao ny tena fonina ity fa zay sinoana hafa indray ity. Andriamanitra soa adalalana ataonareo olombelona zao.
zany mariky ny mahampanotanareo ary zay mivavaka itra miantso jesosy jesoa jesus jizasy ary mitandrina didifolo teo matika nanaraka an'izay dia nilaza dao tamivava fa tsy maintsy mpanota ka ino na tomba anareo mpanotako tsisy fanafana fahotana isy a toko fenambenimpolo andiny fa telo teto nanaporofonda da iava fa tsy mila ina moa tsy mila le fisoroana nataonareo tsony a ary anisana anampiteny tempolony zany no fanamarinana hoe tsy mila nio tsony a isy a 66 zay mamony omby de ohatra ny mamony olona zay ary le zay zay mamony ondry atao fanatsy de ohatra mamolaka vozina rika ary zay manatitra fanatitra hoana ohatra manatitra rakisoa ary zay mandoto didika azy manimpofona fanatipatsiroana de ohatra misaotra ny sampy zany ange re olona fa milaza mihitsy hoe tena tsy mety amiko mihitsy le zatra taonareo e ary tena mahatezitra anazy mafy mihitsy le zatra taonareo ahoana am'izay ny hevitranao ara nefa renao de tena nesoronao mihitsy nyty isia 66 ty tokoa tena natanao mihitsy nanaisotra an'io fa nisoloanao an' jesosy daholo le zahatra etra atao sy jesoa iza ny nampanaonao an'izany lalàna taizana fanaonanao an'izany nefa ianao de mety soatra ny vandravandra hoe aza nampina de aza nesoa de autoromia 4 ka ny fampidiranao an' jesosy jesoa tao anatin'io plasin'io fanaovana asorona omby sy ondry sy osy io a de midika fa tena nososenao ny teny ny dada iava hoe aza nampina de aza nesoana nososenao zany teniny zany ninonino no teneninao atria mahitsy be le teny aza nampina io de aza nesoana eny fa na le zanak'andriamanitra azy de ny teny mihitsiny hoe tsisy ho foana ny amin'ny didy fosy lanamosy io a ho an'izay mitandrina azy na tendrotsoratra ray aza na ina moa na litera ray aza zay ny teny le zanak'andriamanitra nefa ianao ty tena nanala sy nanaisotra mihitsy ahoana moa ny afaka anao am'izay ary mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay tandriny didifolo efa fitsarana ty meko anao ty ndana tadiavo teny zao ketriketreo ny afaka anao a ary meo anany valy teny raha mahita ianao fa raha nahita avenareo tsy efa niakatra tety nareo ny teny taminay ao avaliko anao e aiza ny amalinao io lalàny lalàna eny meko anao fa tsy torapo e soratra mivandravandra be hita ny vomasonao io zany ilazako aminao zany eo mieritreretany mihitsy ianao ny teny izy mazava be ny teny ny dada iava hoe tena raha mbola manao nio de tena zavatozy tsy mety lefa de natsofoka anao to fotsiny zao jesosy jesoa angevakitsika am'izay ny teny eosoa e araka ny boky matio vetsika ny teny eosoa matio toko fadimy ty le mahafinatareo be mianao ty de averiko aminareo mihitsy izy matio 5:18 ahoana ny teny eo matio 5:18 tena voalazanao mihitsy ny izy averitsika mihitsy zao ny voalaza ato matio 5:18 fa lazaiko aminareo marina de marina tokoa mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna any mose na i mosesy na moizy na de litery iray aza na tendrotsotra ray aza mandra-patanteraka izy reto tsy misy ho foana ho an'io zany tsy azonao foana lay zanak'andriamanitra mihitsy anao sri fa tsy azo foana an'io ho anareo zay mitandrina anazy ny dika zany mazava zany fa raha mitandrina didifolo anao de iaosoa mihitsy milaza fa de tsy maintsy ataonao ny fisoloanana naniny ifa anao tsy nanao ny fisoloana fa ilay zanak'andriamanitra sampona be avy any sa tsy izy fa niforoporominareo avy any ary andriamanitra tsisy fa tena sampy ino natsofoko nareo tao tsy fa mety aviatana ny dada iava mihitsy ny fe tena ataonareo ty tena miantsiady amin'io andriamanitra abrahamy io mihitsy nareo rehetrarehetra miantsiady nareo teny izy ka zay nge le hoe miomany ao amin'ny teny angizy hoe get ready le soyez prêt miomany ianao fa tsy maintsy makany amin'ny elo ny olona mpandika lalàna ianao io de nandika lalàna mihitsy ianao fisoroana de nibatainao avy any nesoronao de natsofoka anao tao ny jesosy anao sy ny jesoa anao jesus jizasy anao iza nampanaonao an'izany izy tsy tianareo mihitsy mianao ny elia satria mahitsy be ny tenin'ny elia fa ny tenin'ny elia manaraka anareo mandra-patapiky ny fofony anareo eny fa na hiala any izy ianao de eo mihitsy ny teny elia iverinao misofonao ny tenin'ny elia ahoana ty teniteny hoany tsy ho afaka an'io tenin'ny elia io zany nareo fa elia sy ehosoa anankiray zany fa ny teny ehosoa any zao averiko aminareo za raha izy ny tonga tety de ohatry vianina atao fa io ihany no averiko aminareo fatanidra sa mimietreritra atsika ino ty zatra nataonareo ty
ny mpitandrina didifolo moa efa teneny hoe tsy mety tsony satria maninona efa foana ny fisoroana rehefa foana ny fisoroana tsisy fanafana anao amin'ny fahotana tsony ao raha miditra ao anao iza nampitolatolanao miditra ao ray izay satria dadavavy teny hoe tsy mety tsony tsy tiako a foanako ny fisoroana foanako ny tempoly a dikan'izay tsy mahazo mipetraka amin'ny tsony nareo fa tsy mety ampitsony raha mipetraka ao anaty nareo a dia mpanota mandrakizay nareo dia tokoa nareo mpitandrina didifolo fa mpanota mandrakizay nareo niatra taminareo ny teny dadavavy mbola ny amplifienareo no amafisinareo indray ny fahotanareo ny soronareo tokoa le fisoroana fa nampidiranareo an' jesosy jesoa andriamanitra o ty nataonareo lalana taiza nampanaonareo an'izany nga tsy hitany voamasina reo le hoe tsy azo anampiana dia tsy azo ny esorana ary namafisa le zanak'andriamanitra hoe tsy azo reo foanana ny teny ao raha mitandra an'io dia tandremo izy rehetra rehetra ary rehefa hialana io ialana izy rehetra rehetra zay indray izy mety a tahaka ny atao amin'ny Iosoa zay moa tsy ady tsy miditra amin'io zany ny anay lalana ny Iosoa na ranay ay tsy miaraka amin'ny didifolo zany io rehefa nravahany Iosoa tan'ilay azy fijaliana efa nomeko anareo ny fanapolifony nomeko anareo ny démonstration fa nareo tsy mino araka le tenin'Andriamanitra hoe ny osasiny tsy mino ianareo nge zany tsy mino zany ianareo mpiantso jesosy jesoa jesus jizasy nareo zany tsy mino zany ianareo io voalaza ny tenin'Andriamanitra io tsy mety ninonareo daholo ny tenina ampianariny lehilahy rehetra rehetra nefa dia teny marina no menanao ka nareo nino ianareo nge tratrany io teny hoe ny osasiny tsy mino ianao zany tsy mino hoe diso io Andriamanitra anao io tsy mino hoe fa mpanota foana inganao nganao mety mino an'izany ana to hoe voapetaky ny vimamay sainao niaza mba maty e ozy ny teny arika hoe miomany e niaza mba maty ianao fa any amin'ny ena fandikan-dalàna mahatsirava nataonao mioapapana mihitsy ny fandikan-dalàna zay raha hitodika indray a amin'ny retetrany fandikan-dalàna nataonareo dia efa petsaka mihitsiny ao ny Andriamanitra trinité nataonareo ao ny Andriamanitra monoteisme manampianarinareo zany zao dia mariky ny mampanotanareo daholo zany hatrany amin'ny batisa nataonareo ny batisa nataonareo amin'ny anaran'ny jesosy na ny anaran'ny jesosy nareo tany iny aloha dia efa Andriamanitra efa fausse marque efa tsy izy iny efa mpanota daholo zay niaraka tamin'iny fa nataonareo foana ary tsy telala mihitsy nareo e olona mpanota ny nampianatra an'izany hoe tao amin'ny anaran'i jesosy dia nanao tokoa diso indray ho ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina zay na tonga nampianatra farany teo hoe raha ny anaran'ny ray aloha dia Yahova maran'izay anaran'ny Yehosoa dia Yehosoa maran'izay ary meo ana ny anaran'ny fanahy masina fa misy amin'ny million ngery zareo dia izy amin'ireo anarana fanahy masina million reny no raisinao zany izy amin'ireo za raha nanomenareo santione misy na hoe fanahy fitsarana fanahy masina fanahy fandringanana fanahy masina fanany fanatanterahana mbola fanahy masina ary ny fanahy masina ny rana anatin'ny olona fanahy masina daholo zany amileo nisany reo izy amin'ireo no raisinao le anaran'ireo zany mba meo kely nyvaliny efa izy amin'ireo no raisinao tanao zany tsy fahafantaranao amin'iny le asan'Andriamanitra ny tiana tenena amin'iny hoe tia ny asan'Andriamanitra efa nanao ny asany dada Yahova tena manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny ray efa ny asany ray ny dikan'izay manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny zanaka satria efa ny asany zanaka ary manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny fanahy masina satria le fanahy masina koa ny azo avy any amin'ny dada Yahova daholo zany sara zany fa tsy koa ny mitadiavinao ny anaran'ireo dia ataonao an'izany daholo ny olona tsy izay mihitsy ny izy fa manao vabatisa azy ho amin'ny anaran'ny reto zay ka raha manana ny anarany ray dia mananarana ny zanaka ary ny fanahy masina misy amin'ny million isan'ireo e ny anaran'ireo be dehibe dia ahoana tanao zany tsy mampitombona an'izy zany zao dia efa fahotana nataonao daholo zany ary zay no tonga nanteny hoe matoy eo so miteny hoe ary manaova batisa azy eo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina lalàna anie zany e ahoana mbola asara ianao mandika an'izany teny zany ary rehefa novainao ny lalàna ny batisa dia efa mpanota ianao zay no tonga nanteny hoe nareo samy mpanota inge ahoana nao nio sary ratsy io e ny Andriamanitra nareo efa mpanota avy any amin'ny devoly ianareo mpanota dia le tenin'ny Andriamanitra efa tsy izy avy any ny teny le mpitondra fiavana efa diso mpanota avy any ino no arahanareo samy mpanota miara-fampiteny miara-fampitatana ohatrany hoe jamba miara-fampitatana any akady ny fiafarany zany angino ataonareo e le mpitarika mpanota mamoaka teny tsy izy le mpanota ino no arahanareo
ena teo anao fanazavana hoe izy milaza nareo fa marina ny trinité efa noeky ny fampianarany izy milaza nareo fa marina ny monoteisme efa noeky ny fampianarany samy fampianarana diso daholo zany satria mieritreritra ny dikan'izay andriamanitra tena mitenareo mihitsy hoe maiza mandinika tsara ary maiza mamantatra ny lalakare fantaro ny tokony ataonareo aoka tsy hanao tontolo mihitsy nintsony fa tena andinika ny tokony atao am'izay aoka tena mantatra ny tokony atao am'izay fa tsy hanaonao foana am'izay aza manaiky vonoany olona any amin'ny elo anao fa tena tsy mahazo mety sana nge ho ny olona tsy masiny zay ny antony tonga nanome fanapofoanao tahaka an'izao farany raha mitodika manokana ho an'izay rehetra ato amin'ny ahosoa sy aniro ato amin'ny ahosoa fady indrindra ny manohitra an'izany atao hoe tenin'ny Eliaza na manambany an'izany lalàna avy hatrany fitsarananareo no mieko anareo fa raha voazany mihitsy ny voatohitrinareo zany teny zany fanambanina ny ahosoa mivantana zany fanambanina ny dada iava mivantana zany tsy nafantatra an'izany dada iava zany nareo raha tsy teo Elia tsy nafantatra an'izany ahosoa zany nareo raha tsy teo Elia teny dada iava sy ahosoa azy ny dikan'izay matony meny fahefana ny teny momba azy zay ny dikan'izay ao amin'ny bokinareo azy rehetra ny Hebreu toko fa Hebreu film izy iny Hebreu satria kely hoe manekeny mpitondra anareo dia manao avazy Hebreu film 13-17 hainrova tsy enjery mihitsy ny satria navo azy nga manity dahoary Hebreu 13-17 vazivazy zany fa tsisy an'izany anila zany nge nandre mivazivazy zany Hebreu 13-17 manekeny mpitondra anareo ka manoava azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola mpahamoana manaovany amin'izany ny fifaliana fa tsy amin'ny fisatoana fatsy mahasoanareo zany olombelona kely tahaka anareo raha nomena an'izany teny zany hoe ankatoavo mpitondra anareo fa ary ekeo izy fa izy miambina ny fananareo fery anga tsy mampiambina ny fananareo fotsiny fa mitondra ny fananareo ary mitsara ny fananareo lehibe ny mpitsara zany Eliaza any amin'ny lanity ny lanity ary efa nampianariko loatra any amin'ny toerana hitsarako azy hoe atsy ny any miandry anareo saingy zaho tsy mitsara zay da zany fa lasa miangatra efa nomeny ahosoa atao hoe zandry zareo ary zay efa nomena sehatra amin'izany teny fanampy tsara zay ny antony nanomezana rehetra avoka ny hoe mpisolo vava satria andalo fitsarana nareo mazava angamba zay teny Eliaza ay raha soatsika samitainao soa miariva avatsika sotra betsaka data mala iavany amin'izany teny zay fa teny nomenao zany atonga sainany rehetrarehetra iverenany fisainany rehetrarehetra ho any aminao marina ka tsisy hitsara velatsy eo anatrehanao na mitaka ny tenany eo anatrehanao fa ny tena fitiavana marina tokoa dia tena amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy haiko ny hoe amin'ny anankiray ihany dada iava malala ny angataoko aminao dia hamerina ny sainy zay mbola mahay miverina ny aminao ny sainy hamantatra mihitsy ny hoe zany fahamaliana ny fitiavana zany dia tsy misy hoe ary misehatra ry marina tokoa fa tena misehatra rehetrarehetra zany marina zany tenao zany ampianaro zany dada iava ho any amin'ny fony sy ny sainy tsirairy avy indrindra ho an'izay rehetra miady mafy ho tonga any amin'ny lantilanty ho any aminao mba tsisy tsony ny andringa eny am-pandehanana fa tena ay amaly tsara eo anatrehanao ampiseho le tena fitiavana anao ary ho an'izay rehetra voalahatra ho any amin'ny lantilanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ampitiraingana dada iava dia ireo zay tsy mba namaly anao na nanohitra anao fa raha vao nahemoka resy lahatra dia ampitiraingana izy dada iava voninahitra anao mandrakizay sotra betsaka dada maly iava amin'ny anaranao Yahosoa alleluia amen dia mirahazo atsika saontenao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andrea mara-piana mandra-piresaka ianao matao azy